Voaporofo ankehitriny fa miray tsokombakomba amin'ny orinasa Filatex amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fangorona tany sy fandravana tranon'ny vahoaka madinika eto Madagasikara. Ety Ambohijanaka, kominina ambanivohitra tsy miala lavitra ny renivohitra, manangana tanàna be aty, reto hitantsika amin'ny sary reto ny Filatex. Tanàna tsy natao ho an'ny malagasy madinika mihitsy izy reto, fa tsy maintsy ho an'ny mpanefoefo sy ny teratany vahiny. 9 kilometatra sasany miala ny bypass no misy ity tanàna be atsangan'ny Filatex ity. Roa taona lasa izay, namboatra itony lalana itony ho rary vato ny Filatex tamin'ny anaran'ny orinasany. Ankehitriny kosa tonga ny resaka fanitaran-dalana ary tetikasa ny fitondram-panjakana mihitsy izany. Voaresaka aza fa tetikasa ny filohan'ny Repoblika Hery Rajaonarimampianina raha ny nambaran'ny mponina. Amin'izao fotoana izao nefany dia tonga indray izany ny fitenenana fa misy projet présidentiel ka ho hitarina 10 metatra ka hatramin'ny 12 metatra ny lalana. Dia amin'ny fanitarana an'io lalana io zany dia tsy maintsy misy ny fandrodanana trano sy ho fanatsarana an'ilay lalana. Ka ao anatin'izany projet présidentiel zany dia izahay izay manamorona ny lalana no tena tsy maintsy ho victime satria tsy maintsy misy ny fandrodanana. Tamin'izany zavatra izany moa dia nolazaina zany izay mponina hoe manangana komity hiaro sy mba hanome sosokevitra. Ka ny sosokevitra namena i komity zany dia hoe mba mangataka izahay mba asiana déviation any amin'izay toerana hoe mbola tsy misy fanorenana be da be satria mbola be ny tanàna ety Ambohijanaka fa ny maha-Ambohijanaka n'Ambohijanaka mihitsy no voatotoina raha io plan hita eo ivelany io no atao. Tsy autoroute makany Tamatavy mihitsy ty zavatra ty fa lalana izay tonga eo amin'ny Masipapango izay misy ny villa Filatex 125 villa no atao amin'io dia eo no mifarana io lalana io fa tsy route hoe Makaiza na Makaiza fa Masipapango izay mbola ao anatin'ny commune Ambohijanaka. Atairana no nandraisan'ny mponina izany satria ny fony fitaka be vava mandefona ivohy ity tetikasa ity. Inona ny tombony azon'ny fitondram-panjakana sy ny filohan'ny Repoblika ka nanomezana vahana manokana ny Filatex amin'ny fanamboarana ny lalana miazon'ny tanàna natsangany. Tombony ho an'ny vahoaka rehetra tokoa ve ity tetikasa eny Ambohijanaka ity? Ny mifanohitra amin'izay aza ny tena marina satria tetikasa mamono vahoaka sy mandrava ny fananany ka mahavery fanambola velona mihitsy azy ireo ny zava-misy izao. Tao ireo nandraiky narary rehefa naharefa tsy maintsy harodana indray ny fananana ny sasarana tao anatin'ny taona maro na koa lova avy amin'ny razambe. Ny zanako miara-petraka amiko ao dia manao an'izany. Izany moa vita inona intsony manao izay mahafaly satria za efa atao hoe mama hoy izay atao izay mahafaly mama fambarina tsara ny tanàna mama. Efa vita tsara ve tompoko ilay tanàna dia hoe ongodana atao mba malahelo no foka tsy haiko ny tompoko na dia adaladala na hoana fa izany no tena mampalahelo satria tany lalana ve dia anapotehana ny tranoko izy dia tsy manaiky izany misy amin'ny foko aloha amin'ny fieritreretako fa tena antomany ka dia tezana tsely amin'ny foko tany sy ny anina izany raha misy mba azo atao mba hitery olo-manitra sy ny fadilanovana reo fa tsy dia hoanao fanjakany baroa fotsiny na anaoko feko lehibe ny rariny dia hototovana ve tsy misy zavatra tsy rariny izany. Ny etaetanay zany marina hoe amboarina ny lalana fa mpandrosoana ho an'ny tanàna zany nefa kosa le fandravana zany mba tena hitarainanay amin'le filoham-pirenena zany hoe mba hitanao ve le faharavana ny lanjam-piainana efa miakatra ny olona sahirana nefa ny trano ravana indray misy azany hoe ny trano fotsiny nefa tsisy tany afaka amindrahana trano tsony. Dia izay zany mba hitarainanay hoe oka zany mba ho araka le rariny zany le lalana fa tsy tena hoe ongeza be mbola tsy tena ilaina aty aminay zany lalana hoe 12 metra 10 metra zany fa mba hoe raha mba 6 na 7 dia efa mba ampy aty aminay. Dia izay zany mba hitarainanay hoe mba tsy harava le tranonay sy izay zavatra efa mba nikrizana naorina hatramin'izay dia fanaovana ankilabao, fanavakavahana ary fanaovana tsinotsinona mihitsy ny vahoaka madinika ity tetikasa ny fitondram-panjakana eny Ambohijanaka ity hoy ny mponina eny an-toerana. Misy falikiliana satria tonga izany manambola dia madinika mipetraka araka lazany endray zany hoe anikarana sy ny le tany le any Filatex izany dia hoe re zany manambola zany re vahiny eny dia le malagasy tompon-tany zany akipakipaka ohatrany hoe fandanana tany akolaka zany le izy fahalalana azy hoe zanana akolaka le malagasy zany le izy fahalalana azy.
tsy ny tran'olotsotra irery no voakasika amin'ity tetikasan'ny fitondrana ho fanitaran-dalana eny Ambohijanaka ity, voakasika ihany koa ny rova eny an-toerana sy ny toeram-pitsaboana. Ka mamaky indroa an'ity tanàna ity le izy hoe 10 metatra indroa zany lehibe, misy bretelle zany ry Atsinananary zay hitro ihany koa an'le CSP2 zay misy eo ny ampahany zany. Zay dia zavatra mahagaga anay zay dia rehefa tao amin'ny firaisana zany zay natao amin'ny commune zany dia rehefa nanontaniana izy dia milaza fa tsy na izy raha ohatrany hoe mivakimbaratra ny latsahany zavatra io hoe mivadika projet présidentiel le izy dia zay ny zavatra mahagaga anay hoe le lalana zany raha 12 metatra zany ny aprezin'le lalana ohatrany autoroute kely zany zavatra ngeza be mihitsy zany kanefa ny amin'le toerana iafarany any zany zay tsy fantatra ny zavatra atao any dia tsy fantatra mihitsy zany dia hoe fa maninona zany zavatra zany no alefa ty aminay aty dia fa hoe tsy azo atao ve no mamily an'le lalana satria mamaky an'le tanàna atsy le izy le tsena kely rehetrarehetra ao ambany rehetrarehetra ao zany maty daholo ny ino moa ty izy reto trano rehetrarehetra tranorazan'olona indrindrindrindra toan'le vakoka zay tsirevanareo tony zany fa misy rova eto Ambohijanaka eto. Tsy nanaiky nandray ny mpanao gazetiny Viva ny mpitantana ny komuna eto Ambohijanaka androany. Inona ny tsindry na tombontsoa azo ny mpitantana ny komuna amin'ity tetikasa mampiahy aty. Aizy intsony moa no isy vahoaka tokony fitondrana tahaka izao tantanana Andriamatoa Rajaonarimampianina sy ny HVM izao. Ny fanjakana izay natao hiaro ny tanindrazana, hiaro ny vahoaka sy ny fananandray ity no miraitsokombakomba amin'ny orinasa lehibe anateran-tany vahiny, mandrava sy maka ny fananany vahoaka. Mazava loatra fa lasan'ny filatexa ny ampahan-tanim-bahoaka hanitarana ny lalana miazo ireto tranobe ny mpanefoefo izay atsangany eny Ambohijanaka ireto, ary amin'ny anarany tetikasan'ny fitondram-panjakana no anaovana ny tetikasa fanitaran-dalana miazo ireto tranobe ireto.